Ry havana, ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Raha vao mifoha tahaka izao izay amin'ny maraina tompo dia mahatsiaro sambatra satria novelominao indray, nomenao tombonandro. Misaotra fa izany no endriky ny fitiavana, famindrapo ary fahasoavana azonay tsapahitanana. Koa atolotra hainao mandrakariva ny tera ny saotra ny aja ary ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, toy ny nataonay omaly dia miaraba anao, miaraba antsika rehetra tratra izao sabotsy farany amin'ny taona izao. Indre ny nasehon'ny tompo tamin'ny fiainantsika nandritra n'izay taona 420 izay, tao amin'ilay sekolon'ny fiainana, izay rahantsika isan'andro isan'andro amin'i Jesoa Kristy tompo ka ampianarany ianao zavatra maro samihafa. Reny rehetra ireny dia isaorana azy, koa dia atolotra anazy mandrakariva ny dera saotra ny aja ary ny voninahitra satria toy ny efa vavaka nataontsika sy nambara teny am-piandohana teo ireny dia tena mahafaly rehefa tratry ny sabotsy farany amin'ny taona tahaka an'izao irariana mba samy ho tratry ny faran'ny taona ary ho tratry ny taona vaovao ihany koa. Ry havana, rehefa mifarana toy izao koa ny herinandro dia fanaontsika ny mamitina n'izay voalaza nandritra ny herinandro. Ny resaka tetontsika ny maharatsy, ny avinavina sy ny firehariana izay mifanohitra amin'ny fanetretena. Tamin'izany no nahitana fa izay heverin'ny olona fa ananany mihoatra noho ny hafa dia ireny no mitondra fiamboniana ho azy, ohatra voninahitra ho an'ny Hamana praiminisitra, fahefana ho an'ny Farao, fahombiazana ho an'ny Ezekia sy Hozia mpanjaka. Ireo dia azo hitarina satria mbola misy koa ankoatran'ireo indrindra amin'ny androntsika izao izay heverin'ny olona ananany mihoatra noho ny hafa ka mety hitondra avinavina eo amin'ny fiainany, dia ao izany ny vola aman-karena, ny talenta, ny fahaizana sy ny sisa. Raha vao tsiraisina ho fahasoavana ireo zavatra tsara ireo, satria tsara izany talenta izany, tsara izany fahaizana sy ny sisa izany, tsara rehefa mba nomena fahefana ianao na koa sondrom-boninahitra, tsara izany. Fa izao raha vao tsiraisina fahasoavana ireo dia lasa mitondra firehariana. Ahoana ary no atao ry havana? Jesoa Kristy ilay modelin'ny fanetretena no avela hanjaka ao am-po ary hanapaka ny fiainana iray manontolo. Raha tsy mbola babon'i Jesoa mantsy ny fo dia tafiditra ao ny fizahazahoana ka tsy mahazo toerana ny fanetretena. Hoy ny soratra masina vakiana amin'ny anaran'i Jesoa, ny Jaona 1:12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Ilay hoe nomeny hery dia nomeny anarana. Ho an'izay olona izany efa nampiatrano an' Jesoa ao am-pony ka manjaka sy manapaka ao am-pony ary amin'ny fiainany iray manontolo Jesoa Kristy dia nomeny anarana izany, tonga zanak'Andriamanitra izany, ary mahazo hery raha izay koa ilay heviny eto izany hoe entina mandresy ny Satana satria fetsy izy. Raha ny herintsika izao tsy hatohatra azy mihitsy fa mora voafandrika isika dia latsaka ao amin'ny tsy fanahana fanetretena. Noho izany dia Jesoa no hita ho mamirapiratra eo amin'ny fiainan'ny olona izay efa babon'ny tompo ny fiainana, eo amin'ny olona izay ambara koa efa mifoha amin'ilay fifohazam-panahy izany. Izany izany no tena zava-dehibe ry havana, ahatonga antsika hoe hanana izany toetra satria izay ilay lohahevitra hoe manetry tena ny mpino izany. Ary dia hiezaka mandrakariva amin'ny fiainana ny hanome voninahitra ny tompo amin'izay atao rehetra. Dia irariana ry havana mba samy hanana mandrakariva ny fanetretena isika isan'andro isan'andro dia mampatsiahy an'izany foana ka mifanahy masina mihitsy no ampitoetra an'izany toetra izany ho ao anatintsika tsirairay avy manoloana izay fahasoavana, zavatra tsara nomen'ny tompo anao. Ho azy irery ny voninahitra. Amen. Rahampitso dia alahady farany amin'ny taona ihany koa. Ho antsika eto amin'ny FKM na Fiangonana Kristianina Malagasy eto Abidjan dia izao.
manomboka amin'ny sivy ny fampipovavahana, manomboka amin'ny sivy foana zany ny fotoana. Fa ny mampiavaka ny rapitso dia misy fanasana tongotra. Aoka hiomana amin'izany isika. Izao moa dia efa niteny tamin'ny fanentanana hoe tsara raha manao kapa na kiraro mora alàna zany tsika e. Zay zany isika zay tapa-kevitra ny amin'izany. Ankoatr'izay koa dia amin'ny mahalady farany azy koa dia misy akatoka ifandraisana ho fanomanam-panahy ho antsika mpandray fanasan'ny tompo ao anatin'izany. Noho izany dia manasana ao an-trano. Fa zava-dehibe zany tratry ny farany zany ao an-tranon'i Jehovah, ao an-tranon'ny tompo isika miaraka mitera sy mankalaza ary manome voninahitra azy. Amen. Nandehantsika hivavaka. Misaotra anao ary izahay tompo, fa tena zava-dehibe ny ampianarinao anay. Ary inga anie tompo mba tsy handalo fotsiny izao iray volana fanitreteny izao, fa hanova ny fiainanay, hanova ny fiainan'ny mpino kristianina malagasy, ary hanova ny fiainan'ny malagasy iray manontolo. Irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.